mantso Andriamanitra malinetaetanao androany tononoko sady fa tsy toy ny diranao teto ny voanao androany misaotra miarabanao aloha amin'ny anaran'i Jesosy tonga soenao androany fandray zavatra anao androany tadio tsara fa ny ray aman-dreny betsika ara-panahy tsy eto fa ny fanahiny kosa dia miaraka amintsika eto amen aloha nandresantsika ny tenin'Andriamanitra dia andaontsika hivavaka aloha ivavahanao androany mba tena hiteny amintsika tsirairay Andriamanitra asandrato vavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo malalanay fa mbola nomenao anay ny tompon'andro androany misaotra Jesosy afako mijoro eto amin'ity pilipitra masina ity hitondra ny teninao androany isaorako koa Andriamanitra ray izay rehetrarehetra nataonao sy ny fahavelomana izay nomenao anay amin'ity maraina ity misaotra tompo amin'ny teny izay aliko anao teto androany sokafo ny vavako tendreo ny lelako aza velanao hiteny izay rehetra tsy nampiteneninao fa aoko anao anambara ny teninao eto amin'ity toerana ity androany ninina karazana fanampangalateny piteko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy tsy fifantoana rehetrarehetra ravako amin'ny anaran'i Jesosy nonoko sahady fa hotahina ny teny amin'ity androany ity aroka ny teny tompo dia hitondra fiainana ho anay tsirairay hitondra fahasalamana hitondra aina ho anay tsirairay ny teninao androany misaotra Jesosy raha kofako amin'ny ranao zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ny lohateny zay hoentsika eto androany dia hoe ny mahazava-dehibe ny fanompona alleluia ny mahazava-dehibe ny fanompona dia fitezam-panahy zany ny fanompona io fanompona io zany dia mitaizatsika mitaiza fanahintsika tsiraikaraika satria ny olona indraindraika raha vao tsy manana asa fanompona izy agnaty fiangonana mora be aminazy miala mora be aminazy ny tsy mandeha raha ohatra ka misy fotoam-bavaka matetika izy zany tsy mampanina anazy zany na dia tsy mandeha izy fa io fanompona izy zany dia mitaiza ny fanahintsika tsirairaika ka raha ohatra anao atao anatin'ity toerana ity raha mbola tsy manana asa fanompona anao dia andaontsika midira ndraikitra anao mba hahafahanao hitaiza ny fanahinao amen tsy hitantsika zao tamin'i Jesosy mbola raha dia ny mpianatra ozy ny avela fantatra ny zava-miafina ny mpianatra zany ny mpiandraikitra tamin'i Jesosy dia ireo zany ny avelany ahafantatra ny zava-miafina anao koa zany raha vao manompo misy zavatra marobe fantatrinao agnatiny anao manompo amen satria anao zany raha vao tsy manompo fa hoe mpinotsotra fotsiny anao mpinotsotra marobe zavatra tsy fantatsika satria ohatrany mivavaka zany anao dia raha magnaratra ny rano fo karaha izay tamin'ny taloha zany taloha rehefa manompo zay zany hoe andeha hivavaka tsisy andraikitra fa karaha nidiranay takeo ihany voanay satria tsy mivaky loha tsisy ninina zavatra ataonao zany fa manomboka androany anao mba mandraisa ndraikitra amen ny fanompona dia atonga an'Andriamanitra ho sary-piaro aminao Andriamanitra zany sary-piaro amintsika tsiraikaraika raha voatsika manompo an'Andriamanitra sary-piaro izy satria ohatra anao mpagnadio asanao dia raha ohatra zany anao marary sagnatrian'izany tsy aketo zany dia tsy vita io asa fanompona io dia zay mahatonga an'Andriamanitra sary-piaro amin'olona ray zay manompo satria magnano asany magnatanteraka ny asany tsy hitantsika ohatra nataontsika amin'ny aranofo izy ohatra zany olona raiky miasa dia nefa izy manana ndraikitra goavana agnatin'io asa orinasa io dia raha vao marary izy tsy revo tsara fa ny patron tonga dia mampandeha anazy amin'ny dokotera karakaraigna izy satria tsy vita le asa raha vao izy tsy salama dia izay no mahatonga ny
Andriamanitra sary-piaro amin'ny olona ray zay manompo. Raha te hanangana anao nefa ny tompo dia amin'ny alalan'ny iraka. Amen. Zay zany ananganan'ny tompo ny olona ray raha te hanangana anao Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny iraka. Ohatra zao iraka ty, iraka izy io na firaisana. Te hanangana anao akato izy dia anao zany mila mandray andraikitra. Eo anao mitsangana tsara ny ara-pananao. Mila mahay manompo zany atsika tsiraikaraika. Mahaiza manompo. Mila mahay miondrika eo anatreny iraka zay nandehananao anao. Mila miondrika anao, mila mahay manetry tena. Ny atao hoe mahay manompo dia magnano zay zavatra nagniran'Andriamanitra anao. Inona zavatra nagniran'Andriamanitra anao? Mahaiza anao manompo. Amen na? Ny mahatonga anao hiavaka koa zany dia anao manompo. Miavaka ny olona ray raha ohatra izy manompo. Tsy ny mivavaka fa ny manompo. Satria ao amin'ny Malakia 3:18 jereo fitenin'Andriamanitra ao amin'ny Malakia 3:18. Alléluia. Malakia 3:18. Avako izy ny manompo sy ny tsy manompo. Hitanao zany efa misy tenin'Andriamanitra milaza hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo. Izy tsy miteny hoe avako ny mivavaka sy ny tsy mivavaka. Tsy izay teniny fa hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo. Vakitsika teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe Malakia 3:18. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Zay zany. Hitanareo izy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo azy sy ny tsy manompo. Eo zany Andriamanitra ny teny hoe dia ho hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka ary ny manompo sy ny tsy manompo. Ianao io zany hoy atera manompo ny Andriamanitra dia ianao zay manao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Manavaka anao zany Andriamanitra raha vao manompo an'Andriamanitra ianao. Tsy mitovy mihitsy ry havana ny olona manompo sy ny tsy manompo. Tsy mitovy zany olona zany. Aza mitenanao hoe za mbola tsy hanompo, za mbola tsy handray andraikitra, tsy efako lasy teo giridagna agnatin'ny fandraisagna andraikitra akao, tsy vitako fa maro be olona alako avakeo mifanelingely voelingelina za vo tabataba. Fa Andriamanitra mihitsy miteny hoe avako ny manompo sy ny tsy manompo. Matoy zay zavatra zay tenin'Andriamanitra miteny zany fa tsy za. Anao manompo zany miavaka anao io. Amen. Enao zay mbola tsy manompo aoka anao hiditra amin'ny andraikitra zay napetraka Andriamanitra. Maro ane ny fanompona. Misy ndraika anao tsy magnano raha agnatin'ny fiangonana fa manompo anao amin'ny alalan'ny volanao, manohagna. Misy anao manompo anao amin'ny alalan'ny zavatra. Ohatra zany anao hoe misy zavatra atao agnaty fiangonana dia manohagna an'igny fogna anao, efa manompo zay. Magnadio anao manompo. Maro be zany fanompogna agnatin'ity ity iraka ty misy akato plein temps, misy ato magnano délivrance, misy ato vehivavy ny fahasoavagna, misy ato louange, misy tanora zokiny ato, misy mpagnadio, mibetsaka ka zay tianao amin'izany mahazo mifidy anao.
manontany an'Andriamanitra ino asa fanompona tokony ataoko, dia zay mahalazy anao ataovy fa mahatonga an'Andriamanitra ho sary-piaro aminao zany. Amen. Aza malaigna zany manompo fa ataovy le fanompoagna zay nagniran'Andriamanitra anao ne matoa ny ran'Andriamanitra misy dikany, matoa anao tonga mivavaka iny fidin'Andriamanitra misy zavatra tian'Andriamanitra ataonao. Fa ny olona raika tsy tonga foagna manompo, tsy tonga foagna mivavaka, fa nantsoin'Andriamanitra anao hivavaka dia misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao, dia ny asany magnano ny asany zany atsika tsiraikaraika avy. Ny mpanompo zany dia mankatoa ny tompo, zay ny mpanompo, mankatoa ny tompo mba ankatoavinao ve zavatra nampanaovin'Andriamanitra anao io, ankatoavinao ve ny teny, satria ity natao hoe manompo dia anao zay manao voalaza ny tenin'Andriamanitra, ankatoavinao ve i tenin'Andriamanitra io, mankatoa ny tompo ve anao ao anatin'ny asa fanompona. Ny fanompona nefa riavana dia mitaky toe-po. Amen. Mitaky toe-po tsara ny fanompona. Raha nompo anao, ny fonao lokany ataovy tsara, ataovy madio ny fonao, satria indraindraika ny fanompona misy atsika manompo dia tsika samy groupe raika akao fogna mifagnelokilika, isika samy groupe raika akao fogna mifagnano tsinitsiny, itsika samy groupe raika akao fogna mifanosika, tsy ohatran'izay zany fanompona. Dia ao agnatin'io koa zany anao mitaky toe-ponao mahazaka dona. Anao zany raha vao anompo, vao hiditra agnanandraikitra, mila mahazaka dona fotsika tsiraikaraika. Amen. Fa tsy ireo raha jiabijiaby reo, satria tsika io samy manana d'origine, dia indraindraika d'origine ny sasany mbola mipetrapetraka akao dia miteny izy aminao, dia raha vao anao zany tsy aminao le toe-po tsara dia za hijanona fa tsy vitako rô mafy loatra nataony riano ana, tsy zay. Mitaky toe-po tsara ny fanompona dia mitaky toetra tsara. Amen. Ary fisainana tsara, zay ny fanompona. Anao zany tsy mila mialogna rehefa anao zany miditra agnatin'ny asa fanompona, tsy misy fialongana zany tokony ataonao mirianina na mirianina, fa ataovy tsara fisaignanao, ataovy tsara ny toe-ponao, ataovy madio, ataovy manana fitiavana anao, satria ny fitiavana dia miainga avy agnatin'ny fonaoko. Zay anao vao tia olo. Fa raha anao zany mahita olona raika ka soregna anao, dikan'izany toe-ponao mbola tsy tsara. Fa tononiko sady anao amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboko zao anao tsara toe-po. Na inona karazana toe-po ratsy agnatinao akao androany izy sy tranin'i Jesosy zany. Amen. Aza manompo amin'ny fombafomba koa atsika tsiraikaraika, fa ataovy amin'ny fony fanompogna. Aza manompo amin'ny fombafomba hoe te ho hitan'olona anao anompo, te ho hitan'olona anao fa i rianina tena magnano an'ity, te azo laza anao, tsy zay ny azo fanompogna, fa atao amin'ny fo atao amin'ny fitiavana, dia vitanao tsara io fanompona io, ary alaise anao magnano anazy, lasa ambiansinao le fanompogna avakeo. Amen. Fa tsy hoe fombafomba fogna atao ananjy mba ho hitan'olona za fa tena manompo, dia te ho hitan'olona za fa za ny tegna mpiandraikitra maventy be, tsy zegny tsy zegny ny atao manompo. Dia ao anatin'ny fanompona io zany atsikany mila tsika ny tena misy fibebana marina, tena hoe mibepoka anao, tena hoe miala koa anao amin'ny ratsy zay nataonao sy ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra izay mbola nisy taminao taloha. Ny tena fibebana tanteraka nefa dia ny fiovantsaina. Amen. Mila miovantsaina atsika tsiraikaraika, miova toe-tsaina. Misy anefa fisaignatsika io tegna mampomebe, fa anao zany raha vao anompo mila miova tanteraka, mila fiovantsaina tanteraka. Amen.
miala tanteraka amin'ny fahazaran-dratsy. Zay daholo ataontsika raha vao andeha hanompo, satria tsika hanompo miara-miasa amin'ny Jesosy. Zay miara-miasa amin'ny Jesosy atsika, miara-miasa amin'ilay Andriamanitra atsikany, dia mila zany atsikany miala amin'ny fahazaran-dratsy tanteraka. Na ina karazana fahazaran-dratsy mbola mamatotra atsika mivavano, tsy hainao miala an'io hoe herinao hiala amin'io, fa mangata herin'Andriamanitra agnafaka anao agnatin'ny fahazaran-dratsy. Amen. Satria atsika tsiraikaraika isy mbola manana an'izay, fa Andriamanitra mahay magnafaka anao, angatao lerin'Andriamanitra. Anao mafantatra ny anao, za koa mafantatra ny anahy, dia eo anao manomboka miteny hoe fanamasinao afao za amin'ny fahazaran-dratsy, teo afaka za. Misy zavatra ne tianao elagna riavagna, efa madiandiagnanao izy fantatranao fa tsy mety, fa matetika tsy afaka anao, fa mbola indraindraika iray mbola miverimberina fogna, nefa anao fa mikely aigna te hiala n'ity zavatra ty za. Angatao fanamasina anafaka anao, fa ho afan'Andriamanitra anao. Amen. Tononoko sady fa ninina karazana fahazaran-dratsy zay mbola tsy resinao, tonono fa andresy anao ary ho afaka amin'izany fahazaran-dratsy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrano ny fomba fisaignanao, mila sitrana riavana ny fisainatsikany. Matetika atsika dia misaigna negatif lava, matetika atsika misaintsaigna zavatra ratsy foagna, dia mila sitrana io fisaignana atsika io. Raha andeha hanompo anao mila sitrana ny fisainatsikany. Amen. Raha sitrana fisaignanao io tsy zay raha jiaby mahatonga lohanao marary. Matetika ne olona misy raha kely dia miasa aloha zany marary lohako zany, fa za miasa aloha karan'izao. Fa raha sitrana fisaignatsika io mahafinaritra be, tsy mijery zavatra negatif zany mihitsy atsikany, tsy mijery zavatra hoe iriana moko, na dia olo aza nanafotoignanao, na dia olona aza te hagnandratsy anao, fa io tsy raisinao fahavalonao zany, fa mahita anazy anao dia falifaly. Anao tsy marary zany saignanao ary tsy marary fonao. Amen. Amaraparagna anazy tsikany fa mandeha dia mandeha ny fotoana. Ny olona zany raha tia magnano fisainana negatif dia matetika tsy tafavoaka fiainana. Ka anao androany aza tia misaigna negatif zany, satria amin'ny fotoana anao misaigna negatif jereo fa tanteraka fogna zavatra fisaignanao. Mamboara fisainana atsika, fisaignana tsara fogna, na dia hitanao anoloanao keo za hoe negatif zavatra tena hoe hitanao hoe zavatra ahoana ty zavatra ty, fa ataova agnaty saigninao fogna hoe ty tsy maintsy tafavoaka, za tsy maintsy mandresy, za tsy maintsy maafaka. Zay zany raha tokony ataotsikany. Antsika zany ny olona manompo dia mila liana zava-panahy. Amen. Ianao io zany raha vao manompo mila liana zava-panahinao. Ny olona tsiraikaraika, atsika tsiraikaraika mila liana zava-panahy, fa tsy liana zavatry nofo. Ny olona raika zany raha vao hoe manompo zany ny atao liana zava-panahinao ohatra misy fifadian-kanina aketo tonga anao, fivoriam-bavaka tonga anao, misy alim-bavaka tonga anao, misy zavatra panahy mianatra tonga anao, fa tsy hoe manompo anao nefa isaka lahady anao zay vao tonga mivavaka. Lasa le zava-panahy zany lasa tanao tsika io tsy haiko anareo fa za raha vao hoe 2 kilta fogna za tsy tonga dia tanao karaha hitako misy efa misy 3 volagna, misy 5 volagna fieritreretako anazy, satria ohatrany misy zavatra mifankalavitra be zay aminahy. Fa raha ianao io zany hoe tsy nivavaka anao talata, tsy nivavaka anao lakamisy, tsy nivavaka anao lady, mahazo aigna tsara anao, dikany zany mbola tsy liana zava-panahinao zay. Fa ny olona raha tena hoe ao tsara izy amin'ny fanompoagna, amin'ny fotoana anao na dia
talata fogna zanao tsy tonga efa regninao hoe misy zavatra lavitra be zay aminao, tsy à l'aise mihitsy ianao. Dinio tsara fa ao agnatin'ny fanimpona, ao anatin'ny zava-panahy tsara anao zay. Fa raha anao hoe tsy mivavaka anao nefa ny mahazaigna tsara, tena hitanao tsisy zavatra hoe mba mibitsibitsika aminao zany, fa tanao anao me mahazaigna satria tsy mivavaka. Tandremo fa efa misy fiemoragna ao agnatin'ny olona tsirairaiky amin'izay. Efa ambadika ao zany le fangatsitsiagna, satria izy tsy tonga igny tsisy zavatra hoe regniny hoe lavitra be n'Andriamanitra izy, tefa agnatiny ao. Misy olo tegna nyteneniny mihitsy izy hoe nagnino marô anao nefa ny manompo anao tsy tonga za moko mibedy fogna. Ohatra ka zany ao agnatin'ny délivrance reo, misy olo mpagnano délivrance lahady ranoray fogna izy tonga, fa izy tsy mamonjy fivoriam-bavaka fa isaka lahady, fa isaoragny ndraiky ny tompo fa niteneniko izy de tonga. Tsy mety anao nefa mpandroka devoly, de magnino ary ko anao talata lakamisy anao tsy tonga mihitsiny, de mba farafaratsiny anao mba talata anao tonga, mba lakamisy anao tonga, fa de hoe lahady ranoray fogna ve anao tonga, de tsy mety fa nisaoragna ndraiky ny tompo fa nagnaraka izy, satria zava-panahy voizitsika io, de voly roasitsika. Nagnino ary ka anao lahady fogna anao zay vao mivavaka. De misy sasany teneninao an'izany tena miteny zany andragnonay akagny mivavaka non, fantako ndraiky anao fa mivavaka, fa matoy tongonao io tsy tonganao am-piangonana, efa misy zavatra akao zay ambadika akao. Tongava saigna anao raha ohatra anao ka nandeha nivavaka, tsy nandeha nivavaka mahazo aigna, misy zavatra zay efa ambadika akao fangatsitsiagna. Fa ny olona raika ambola ao anatin'ny fanimpona tsara, tongotra anao vitanao mitondra anao am-piangonana aketo. Misy hery ndesin'Andriamanitra anao andeha hamonjy fivoriam-bavaka. Fa aza mindraika ny olona koa zany raha fa tenenao aiza anao tsy hitahita, nagnino anao tsy mba tonga mivavaka. Zany mivavaka fogna andragnonay, za tsy raha malemilemy, za tsy raha miemitra. Efa niemotra be izy amin'igny, efa mangatsika izy, matoa izy miteny an'igny efa mangatsika izy zay. De nefa ny olona mangatsika matetika magnamary tegna fogna izy, milaza tsy mangatsika. Anao ndraika za pahereziny, anao miteny amina de pahereziny, mahereza fa za ozy mifoa marain'alina za hitanao io izy nefa izy efa misy 2 herignandro tsy hitanao, vola ndraiky tsy hitanao, de mifoa hony izy marain'alina, de tena miteny amin'ny tompo, de miteny za hoe tanao matoa tongotra atsika tsy tonga atsika am-piangonana, efa misy zavatra miazona atsika, tongava fa agny itsika mandeha mivavaka mamonjy fivoriam-bavaka aketo ane misary zahery, misary zaherin'Andriamanitra atsikany, fa tsy possible atsika raika fogna mivavaka an-tragno agny de mahery be, tsy marina zany, tena mary, tsy marina zany. Fa misary zahery hitongava atsika am-piangonana. Aoka atsika mba tia mamonjy fivoriam-bavaka, mandinia tegna anao raha fa hoe malaigna fogna anao, malaigna mahazo aigna mivavaha mafy, mba ahafanao hisary zahery eto, vao magnitsaka ny tia anao de fa misary zanao zay. Amen. Zany ny fampianarana foifoy izay nataoko teto de andaotsika aloka hivavaka isaotra an'Andriamanitra amin'ny teny teo. Vavahanao androany misy kely azonao amin'igny de andaonao mivavaka isaotra an'Andriamanitra atsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy isaotra anao zay tompo malalanay fa mbola tanteraka indray tena teto androany. Tompo, misaotra anao amin'ireo teny fampianarana zay nataonao teto amin'ny toerana ity, de rainay anao kalazainay menay voninahitra, na ina karazana tena de toy ny votsinampa aza de aoriana ao anatinay tsirairay avy. Ampio zay Jesosy mba hay anompo, ampio zay Jesosy mba hankatony tompo, aoka anao hidratsetra aminay tsirairay avy, aoka anao Jesosy malalanay ho sary piaro aminay zay manompo Jesosy ianao nefa niteny hoe sary piaro amin'izay manompo ianao, aoka mba ho sary piaro malalanay ianao, ary aoka zay tompo tsy hanompo amin'ny fahazarana, amin'ny fombafomba, fa tena hanompo amin'ny fitiavana anao tanteraka zay tsirairay avy. Misaotra anao zay Jesosy amin'ny teny, misaotra Jesosy amin'ny fampianarana,
misaotra tompo, aoka hitoetra ao anatinay tsirairay zany, ataovy mpiaino mpakatoa zay tompo, fa tsy manadino ny teninao. Averiko aminao tompony voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Andao tsika tia tanana andresantsika ny pasteur Toky. Alléluia. Minza fa nahazo lesona anao. Amen. Agnatanteraka antsika fanatitra raha ny homana anao. Raha vonona ny fanatranao dia asandraton'ny lanitra ho anao zay ny homana ao anatin'izay. Raha io misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavana, misaotra anao zay tamin'ny afatra zay noentin'ny mpanomponao. Eny tokoa Jesosy fa mila mpanompo tsara sady matoky anao, matoky amin'ny asanao, miara-miasa tsara miaraka aminao. Meo anay zany fatokina zany, meo anay ny fanetrentena isan'andro, meo anay ny fahasoavana ahafahanay manao ny sitraponao, satria ny sitraponao no mahatsara anay, ny fitarianao no mahatsara anay fanamasina. Mankasitraka anao zay raha mbola afaka manome voatamanokana Jesosy ity herinandronay ity, voatamanokana ity journée-nay ity, satria araka ny fampianarana ihany koa ny maly dia ny voalohany rehetrarehetra dia ho an'Andriamanitra. Nomenay anao ty voalohany herinandro ty, mino zay fa omenao anay ny ambiny rehetrarehetra, hitahinao ny fiainanay, tahina ny fanatitra fisaorana, tahina ny fanatitra malalaka, ary tahina ny ampavolon-karena, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.